Tampaka tao anatin'ny fivorian'ny komité national lalao-nosy eto amin'ny ranomasombe indianina fa i Madagasikara no andraindray ny andininy faraka ambe folo ka tanterahina ny 20 aogositra ka hatramin'ny 3 septambra ho avy zao. Raha ara-tantara dia fantelony zao Madagasikara no andray ity lalao-nosy ity satria dia efa nandray ny lalao sika malagasy ny taona 1990 ny taona 7 ary ny fahatelo dia izao ny taona 2023 zao indray. Tsara ny mampahafantatra fa ny taona 7 no ny siny lalao-nosy voalohany izay natao tao nosy La Réunion ka ny nosy Maurice indray no nandray ny taona 5 ary voalazantsika teo fa teto Madagasikara ny taona 7 ry zareo Seychelles kosa ny taona 3 ny taona 7 indray deriverina tao amin'izareo Réunion indray ary ny taona 3 no raisy Maurice. Madagasikara ny 7 ny 2 no natao tao Seychelles, ny 5 no raisin'ny La Réunion indray ary ny 6 farany teo dia tany nosy Maurice. Ny 17 amin'ny 13 taranja ifaninanana no tanterahany eto Madagasikara raha ny tapaky ny komity mpanomana ny lalao-nosy dia ny atletisme, ny badminton, ny basketan'olon-dimy, ny basketan'olona 3, ny lalao ady totondry, ny azakazaka amin'ny bisikileta, ny baolina kitra, ny fibatana fonjam-by, ny handball, ny judo, ny tolona, ny lomano, ny tsipy kanety be, ny baolina lavalava an'olona 7, ny tenisy ambony latabatra ary ny volleyball. Ireto avy ary ro nosy mandray anjara amin'izany fananana izany dia isika malagasy ny nosy Maurice, ny nosy Seychelles, ny nosy Comores, ny nosy Mayotte ary ny nosy Maldives. Tao anatin'izay 90 lalao-nosy izay dia ry zareo avantsy nosy La Réunion no nitarika raha nisy medaly azo satria dia nahatratra 2,9 ny medaly volamena azony. Ny faharoa kosa ny nosy Maurice 5,700 ary sika malagasy no fahatelo 3,500. Ireo ro nosy nandrobaka medaly volamena betsaka 3 voalohany. Aizavy ary ireo toerana isan-taranja nanaovana amin'ny faninanana, ny atletisme sy ny handisport no ao amin'ny kianjan'ny Larbis, ny ao amin'ny kianjan'ny Baria, ny basketan'olona 5 ao amin'ny Palais de Sport ary ny an'olona 3 kosa dia ao ivelan'ny stade Baria mifanila amin'ny Palais de Sport. Ao amin'ny amfiteatra CCIVAT kosa ny ady totondry sy ny kickboxing ary atao ao amin'ny zone expo Forelo kosa ny badminton sy ny tenisy ambony latabatra. Ny baolina kitra kosa dia ao amin'ny kianjan'ny Baria sy ny stade Nelgeco Plus. Ny azakazaka amin'ny bisikileta dia eny amin'ny rokadiny arivo no atao. Ny fibatana fonjam-by dia ao amin'ny Petit Palais de Sport no anaovana azy. Ny taranja judo kosa sy ny tolona dia ao amin'ny gymnase Korondrano. Ny lomano sy ny hoan'ireo sembona dia fantatra fa ao amin'ny piscine complexe Vodivorona sy ao amin'ny ANSP Floa. Eny amin'ny kianjan'ny Maki no anaovana ny lalao baolina lavalava ny olona 7 ary ny famaranana no atao amin'ny kianjan'ny Baria. Ny taekwondo sy ny karaté dia ao amin'ny kianjan'ny Tafimamasina no anatanterahana azy.
eny amin'ny gymnase complexe votovorona kosa no anaovana ny handball. Ny type kanety be kosa dia eny amin'ny Bolotro amin'ny Divato no anaovana azy. Ao amin'ny aksa Ambohidalo lalao tennis sy ny fionana ara-kolotsaina no tanterahana. Ary ao amin'ny gymnase Akatso ary ny famaranana dia ao amin'ny palais de sport ny taranja volleyball. Toy izay ary no tsara fantatra raha momba ny lalao nosy izay ho tanterahana eto Madagasikara.